Fifaliana tomboky lasy tomboky vavy no androsoana indray ao tokantranonao amin'ity alarobia ity fotoana ifanomezanao amin'ny tenako sy ny namana mpanolotsaina Clémence Rarinirina atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao mazava loatra. Vahiny notsongainay tanatin'ny maro no miaraka atao anaty fandarana atolotra anao rehefa avy eo fa miarabanao aloha Clémence tonga soa atao anaty fandarana indray. Fa mirabanao ihany koa namana Lilira Farala dia miraba antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS. Eny ary tsy tazona hely sika be dia be koa ny mpanaraka ny fandarana rehefa tena liana hoe iza le vahiny ao avy eo izy rehefa avy eo ampahafantarina fa toy ny fanaontsika mahazatra dia anaraka fanadihadiana reportage foy tsika alohan'ny hanomboana ary indrindra moa no loha hevitra ho entsika miditra ao anaty fandarana rahateo ka izay ho rahantsika eto dia ampahany tamin'ny kabary na lahateny ve no ilazako azy izay nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina tany ivelany zany mahakasika ny fitakiana ny nosy manodidina na ny îles éparses ndao rahantsika izay dia aorian'izay atolotritsika ny vahiny no hiditra amin'ny resadresaka avy hatrany isika. Excellences, Mesdames et Messieurs, les pierres angulaires d'une émergence solide sont la souveraineté et l'unité nationale. Parmi les principaux enjeux de Madagascar sur ces sujets, il y a la question des îles éparses ou nous Malagasy, une blessure encore douloureuse dans le cœur de mon pays et de mon peuple. Car la problématique des îles éparses n'a toujours pas été solutionnée, et ce, malgré 2 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. D'abord, en 1979, demandant à la France d'initier sans tarder les négociations avec Madagascar pour la réintégration des îles qui ont été séparées de Madagascar de façon arbitraire. Puis, en 1980, l'Assemblée générale des Nations unies a regretté que les négociations recommandées dans la résolution 3491 n'aient pas été initiées et demande que cela soit effectif de façon urgente. Aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire 42 ans après, les résolutions des Nations unies, avec mon homologue français, le président Emmanuel Macron, nous œuvrons ensemble à travers la tenue des travaux au sein d'une commission mixte entre nos 2 pays. J'ai bonne foi en une issue positive, juste et apaisée de ces travaux. Et j'invite notre organisation, les Nations Unies, à endosser son rôle pour veiller à cela de façon bienveillante et cohérente. Horaisitsika avy hatrany ary ny vahintsika namana Lilira Farala amin'ity alina ity dia tsy izany fa Andriamatoa James Ratsima izay mpanorona ny etsika mandatehezan'ny tena tia tanindrazana ho an'ny fahafahana hankafaliana no andrasana ianao atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao Andriamatoa James Ratsima. Ny tenako ny faly voalohany ary ho fisaorana sy fankasitrahana anareo miravavy dia teny kely fotsiny aloha momba ny fiarahamonitsika malagasy izay misy antanatohitra maromaro. Ao anatin'izany ny zanahary ositsika manaraka ny ray aman-dreny ny razana aloha dia ao nelan'elan'io ny zanahary sy ny razana le monde invisible io dia ao nelan'io misy ombo ozy ny malagasy ombo io misaky ny fihetsika ataon'ny malagasy misy hetsika ataon'ny malagasy dia misy omby manaraka ny omby le visible amin'izay dia ny ray aman-dreny dadatoa sy nenitoa sy ny karazany zoky sy ny manaraka fa ny tena sarobidy indrindra amin'io dia ianareo vehivavy manana lanja mavesatra amin'ny fiainana malagasy. Nareo andriambavilanitra izay mangina miteny nefa tena hery matanjaka ao amin'ny firenena dia izany no dia raika anareo miravavy eto anisan'ny tena miaika rehefa mijery anareo hoe zany natao hoe vehivavy malagasy. Mankasitraka tompoko hiditra avy hatrany ao anatin'ny fanontaniana angamitsika Andriamatoa James Ratsima araka ny nahitantsika azy teo tao anatin'iny lahateny izay nataony filoha ankehitriny io teo anoloan'ny firenena mikambana moa dia nitaky ny iverenana ireo nosy manodidina Madagasikara ny tenany ary izay voambolana hoe fitakiana izay moa dia ny communiqué na ny tatitra izay nataony teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika no isan'ny nanamafy azy. Efa maro ireo filoha pirenena ny teny teo anoloan'ny firenena mikambana nanao an'izay
izay fitakiana izay ny farany zao a dia ny filoha teo aloha talohan'ny filoha ankehitriny zany era zao narimampianina saingy ny nahavarina tamin'ny ity indray mandeha ity a dia ny filoha rajoelina dia nilaza fa hoe ho tafaverina amin'ny Madagasikara mialoha ny fanamariana ny faha-enimpolo taona ny verena ny fahaleovan-tena ireo a nosy manodidina ireo kanjo ny zavatra misy zany dia rehefa tonga teo anatrehan'ny tribunan'ny ONU izy a na ny nanao ny kabariny a dia mbola fitakiana ihany a fitakiana atrany a no hita sy norenesiny ny vahoaka malagasy ahoana Andriamatotra amin'ny Saratsima no handikanao a intranga iny makasitraka anabavy Clémence mazava ny resana antony tany a fa iverenantsika kely aloha ny horonan-tsary reo nosy malagasy reo dia vao tafaverina teto an-tanindrazana dia izany no nitako voalohany in'io ary natao mihitsy a sy nampirorona tamin'izany ny fitondrana fandimby teo a dia samy nanenjika daholy ary ny filoha anareo fa tsy anahy iny a any rajoelona dia niteny mihitsy izy hoe a ho averintsika amin'ny 26 juin ozy alohana amin'ny fahaleovan-tena ry nositsika ireo fa talohan'izay a nandeha nijeran'ny Macron tany andafy tany izy alohan'ny angany teto toerana teto dia efa niteny tamin'ny mpanao gazety be dia be a hoe a tsy resaka zavatra fa ny ataony ihany a fa inégocier a ny île des Éparses tena zay mihitsy ny nataony tany dia anazava amin'izay a hoe ahoana ny lahateny nataony tany a Nations Unies ireny nitako foana hoe satria nisy nilaza hoe hanao commission hanao comité andeha hiaro ny nosy ihany dia za sy ny anabavitry madame Arlette Ramarsson no niteny hoe ataovy ao anatin'le délégation zahay fa zay hitaky fa tsy hanao ohatra nareo nosy hoentinay nareo fa nahita lalana foana izy a tsy hitondrananay ny filoha rajoelina tany amin'ny Nations Unies ireny a voalohany aloha tsy hoe fanakianana ny fa afaka niteny malagasy izy niteny izy hoe nosy malagasy isorako azy zany midiky zany a fa ny malagasy ny nosy ary afaka niteny malagasy mihitsy izy tany fa maninona no niteny vahiny naninona ny tsy naseho a hoe maleo tenitsika tany amin'ny firenena mpikambana occasion iray iny afaka nanaovany an'izany misy mpandika teneny ihany betsaka mpandika teny tonga tany dia afaka nanazava tsara mihitsy izy a hoe a nosy malagasy zay irery a nisorako azy fa mifijeriko azy momba nyreny resaka nataony reny a dia efa milavo lefony reny hoe a andaotsika hiaritatana ny nosy zany ny tena dikan'ireny ny zavatra hanitokana ho a ny keko dia le fitenenany hoe nosy malagasy satria nosy malagasy reo efa nanao volavolan-dalàny zahay natolotra ny sénateur teo aloha momba ny projet de loi io dia efa lany tao amin'ny Sénat ny andro fotsiny zany izahay andanany any amin'ny Assemblée nationale fa mibloqué ny tao satria tonga tao ny ministre ny défense frantsay a nandrara hoe aza leninareo io ny assemblée ray manontolo dia efa natsanganay miaraka amin'ny samboady miteny hoe a nosy malagasy reo dikan'izany a mba tsy lazako hoe 100 isan-jato dia 5 isan-jato ny malagasy efa manaiky a fa ny malagasy io tamin'ny voalohany tsorotry mihitsy a fa vitsiny nalalan'izany hoe inony zany a nosy malagasy zany lazaiko vetivety eto momba an'izany 645 000 kilomètres carrés zone économique amin'ny malagasy faran'izay manan-karena na trondro na pétrole na solika ny volamena sy ny sisa ao anatin'io nanaovan'ny frantsay a lalàna hoe anazy bodony ao 570 miaramila frantsainy ao zay maniratsira ny 27 millions malagasy 45 any nisany ao a légionnaire frantsay inona ny mahatonga atsika tsy samandrokan'ireo ao inona tsy andraisan'ny fitondrana teo andraikitra hoe a
aty amin'ny taninay nareo mibodiny taninay nefa izy a miteny fa crime contre l'humanité mibodo zanatany mbola zanatany zany tsika fa tsy maleo tena na eniny député maromaro anisan'ny zany ny eo amin'ny fitondrana ao député amin'ny fitondrana zay niarany taky tamiko reo nosy reo matsiaro any Michel Ratsivalaka député Brunel maromaro izy niaraka tamiko nisy aza niaranao tourné tamiko tany Majanga nijery a ny vadin'ny mpanjony ny vonony miaramila vazatany ary tena tsoriketo fa nitory an'ireo zahay fa nafenina le plainte nataonay tsy nitranga mihitsy de zao le izy momba ny nosy malagasy mila mitakitsika mila fahafahana amin'ny malagasy fa mbola zanatany tsy azo moramora zany tena atao hoe fahafahana zany nitaky ny vietnamien azony azy nitaky ny algérien azony azy nitaky maromaro nitaky ary firenena vitsy sisa ty Afrika mbola zanahan'ireo frantsay reo ao anatin'ny rahan'ny frantsay fananjahana olona sy fangalarana zavatr'olona de mbola misy miteny any hoe veto droit de veto de mazava miteniko miala tsiny amin'ny tenenareo fa droit de veto ny lohandreniny tsy ekeko mihitsy ny hoe tanyrazana malagasy ianao mangalatra alatra be vava bodonao zao ny tanin'olona de ianao ndray milaza hoe anao droit de veto nanambara ianao teo andriamatotra Amsiratsima hoe natindehanany tany de hoe le tam'le di tany zany de négocier momba ny nosy manodidina ny filoham-pirenena moa de efa nilaza raha nanontaniany mpanao gazety France 24 hoe restitution sa co-gestion de nazava ny teniny hoe restitution nefa ny aloha raha ny kabary izay renesitsika teo anatrehan'ny tribunal Nations Unies de tsy any amin'le resaka hoe tonga de hoe restitution mihitsy fa ohatrany somary manao langage diplomatique ny filoham-pirenena te antany anao hoe mety ianao koa moa tsy teo ny teny hoe fiaraha-mitantana natao ohatrany tenen'ny tian'ny filoham-pirenena ho tenena mety tsy azo eritreretina mihitsy ve zany le restitution raha reny discours tenen'ny filoham-pirenena reny sa nyresaka nataony anie de efa namorona tany amin'ny CCI vato izy nitondra olona maro tany izy ary anisan'ny nasainy tany zahay fa ny fijeriko azy fandrebirebena sary mihetsika ny natao tany efa ny tany de efa niteny hoe savenao hitaky fa raha tena sainao hitaky an'io de anampy anao zay momba ny ilge par sarery momba nyreo nosy malagasy reo ihany fa ny fiaraha-miasa aminao sanatry avy mivava tsy anao an'izany zay miresaka ny filoham-pirenena ankehitriny tsy filohanao moa izy teo araky nyresantsika fa filoham-pirenena malagasy amin'izao fotoan'izao aloha de fantatsika rehetra fa mizaka ny zoam-pirenena frantsay izy ary ao anatin'izay fananany an'izay zoam-pirenena zay nisy fotoana moa zany nisy vahininay teto herinandro vitsivitsy lasa zay nanazava mihitsy hoe misy le atao hoe droit et devoir lay adidy zany izay tokony ho ajaina sy ho tanterahany tena manana an'ilay finiavana marina le olo-pirenena hoe frantsay zany raha olo-pirenena frantsay izy misy droit sy devoir zay takina aminy amin'ny maha olo-pirenena azy de te antany zany eto aminao hoe raha hoanao manokana ve tena azo inoana hoe manana an'izay finiavana tena hitaky an'ilay nosy malagasy moa ny antsotsika azy hoe tena manana an'izay finiavana zay marina ary ve izy hoe iverenana zay ho an'ny Madagasikara amaflohany Madagasikara azy kanefa manana ny zoam-pirenena frantsay azy ihany koa azafady raha matolily ny teny ateo filohanareo za tsy manaky ny filoha samy malala daholo tsika fanonganam-panjakana ny natongavany teo ary alabato ny natongavany teo momba ny nosy malagasy indray ny resahantsika de mazava ny tanjony hatramin'izay vao niala teto izy de efa nitabataba hoe andeha iresaka momba ny ilge parsa ny andana Nigeria amin'ny Macron ny fomba firesany tany amin'ny Nations Unies reny ny antony tsy nitondrany nay de tsotra efa fantatra fa tsy sahitaky an'io izy fantatra fa nampiara-dia amin'ny ao raha samy malala daholy fa matahotra ny frantsay izy ny olona rehefa mitaky misy raha latsaka mihitsy zany hoe mitaky fahafahana zany nanazava teo hoe ny Algérie, Vietnam maromaro izy sady afaka izy namorona ny monnaie izy ny volana izy
de afaka izy de miasa tsara izy isika manana ny ary nefa maninony tsika mbola ao anatin'ny vahoan'ireo frantsay reo foana io no lazaiko hoe fa fantatra ange ny frantsay hatramin'izay fa mpanjanaka ary mpangalatra aty Afrika ray manontolo firenena vitsy de vitsy ao sisa mbola azon'zanany ary ao anatin'izany tsika ary mbola manampitamby azy voalazako taminao teo hoe 5 fotsiny hoe miaramilany ao légionnaire apetrany ao de inona ny tafika malagasy ohatrany ny amavanina le izy nefa tena manana tafika sika na de fitaovam-piadiana maivana ary fa rehefa amosotra ny vahoaka malagasy ny fitondrana io de manana fitaovana arme de guerre izy fa rehefa kosa hitaky ny tandrazana de miforitra manoatra no zazakely voateraka inona ny anton'izany tsy anao mihitsy izy zany za tsy matoky mihitsy hoe ifilo io no hitaky ny nositsika ny tena ataon'io de hivarotra ny tandrazantsika ary mpivarotra tandrazana io mpangala bato io zany ny tena fijeriko azy talohan'ny nikabariny teo anolohan'ny firenena mikambana moa dia nilaza ny filoham-pirenena nanatrika moa zany tsy hoe nilaza ny filoham-pirenena ny filoham-pirenena dia nanatrika ny fanaovan-tsonia fanaovana fitrosambola fanaovan-tsonia ny fitrosambola atao Madagasikara amin'ny frantsay ka voakasiky zany nitetika asa izay fanamboarana téléphérique mitetiny eo amin'ny 50 tapitrisa euro ohatsy ivitsika vetivety fotsiny aloha antsary ny vava sy ny toky izay nomeny ny filoha ankehitriny ny vahoaka malagasy fony izy mbola candidat makasika indrindra izay ataontsika hoe fiakinan-doha amin'ny vahiny amin'ireo mpamatsy vola fiakinan-doha a Madagasikara moa zany mazava loatra am'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteratsika raha mbola mifanapina avy any amin'ireo fireneny reo no antenatsika ampandrosonany Madagasikara de za milaza anareo fa na afaka na am 2030 na am 2050 na am 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara fanontaniana avetrany Andriamatoa James Saratsima azo itokina ve ny fitondrana tsy mitana ny teny nomeny toy izany vadibady tela lazaina androany hafa ny atao rapitso hafa ny teny atao hoe mpangala bato mpanjakana de mbola pikindrao hoe mpandainga tranondainga io fitondrana misy am'izao fotoana zao io ary ny tena ratsy am'le izy de mame ohatra ny vahoaka malagasy izy lasa manaraka ny zavatra ataony ny tanora malagasy zay tokony anana kolotsaina hafa nefa mahita azy mandainga faratapiny l'exemple vient d'en haut izy ny fitenenana ny tena marina de il doit prêcher par l'exemple tokony ahitsy marina ny tanany zavatra ny tenenina fa tsy zany mihitsy ny zavatra ataony zavatra tena azo lazaina mihitsy raha hoe tsisy afa-tsy lainga mivoaka mivavany filoha io tsy mety dia mbola misy matoky any de tsy de matoky loatra neny olole ny tena marina rehefa tsisy matoky mihitsy fa voavidy vola azy ny maty ny fahatrana le malagasy tonga am'le fitenenana hoe sitranay vaza mihetsika fitina vola kely izy manko ao amin'io volo io ihany ny zavatra tedaviny ary ny natongavany teo amin'ny fitondrana samy malalitsika ny vola laniny nanaovany amin'ny propaganda ary samy malalitsika fa hatramin'izao fotoana zao de mbola asina mamerina an'izany ihany ny malagasy ny loza de ny taranakao madame Lili ny taranakao Ramadoko Limansa no hibaby an'izany trotro zany za tsy manaky izy ny tianao trosany ko ny taranako nisy ny baby ny trosany tsy mety zany ny tena marina izy ny tokony hibaby ny trosana ataony sy jinja ny rivotra nafafiny fa efa miresaka téléphérique ihany moa sika satria zay ningan'ilay fanamariana antsary teo de hosetrin'ireo tsikera mavaivay sy resabe izay nataon'ny olo-pirenena sy ny mpanarabaovao dia nametraka fanontaniana ny filoham-pirenena rehefa tonga teny Ivato teny ampahatongavany teny Ivato hoe que demande le peuple voalohany aloha Andriamatoa James Ratsima hoe fanontaniana fa metraka ve zany de faharoa tena tsy mahafantatra tokoa ve sa mody adala ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe inona marina tokoa ny tena andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ary fahatelo
hoanao manokana de tena inona tokoa moa zany hoanao ny tena hoe andrasan'ny vahoaka amin'izany hoe mpitondra zany. Raha za manokana de tsisy zavatra andrasako amin'ny filoto ohatran'ireny lazaiko efa nazava teo ny adjectif aritry nomeko azy a tsy matoky a tsy mino a ninona zavatra lazainy a ary rehefa manontany izy hoe que demande le peuple a efa nilaza teo fa 5 isanjato mba tsy ilazako hoe 100 isanjato na mpiaradia aminy ary a tsisy matoky azy tsony ary miala tsy kelikely eo aminy zavatra takin'ny malagasy aminy a raha miteny izy hoe que demande le peuple miala andre matofoloha manana fahendrena aza misehoseho midedadedaka ohatran'io a aza misolelaka any amin'ny vazaha fa raha tena iady ianao vonony zay anampy anao fa raha io ataonao io de mazava nge ny tanjonao e isolelaka amin'ny vazaha ivarotra ny tanindrazana zay ny tsy azo ekena apibabitrosatra ny taranaka génération firy no asianao amin'ny baby ny trosanao nefa ianao manomorona trano ary Suisse ary manorona trano any Dubai any sinna eran'izao rehetrarehetra zao ny tena loza de verina fa tsisy malala an'izany ny malagasy ianao nge hoadinina amin'izany ianao ho anontanian'ny frantsay fotsiny ianao ary tsy afa miala amin'ny Sarkozy namanao ianao zay tsorika eto fa criminel miaraka aminy ianao izy ny nametraka tananao teo a tsy afa miala aminy ianao zany anontaniany fotsiny ianao hoe aiza ny misy ny tranonao fantatrao ve zany hoe le Valois-Perret zany firy ny appartementanao sy ny parkingnao ao de inona ny avalinao aiza ny avoir illicitinao de inona ny avalinao azy diky zany fa tsy afaka iady amindreo ianao ary tsisy malagasy a hoe matoky an'io tsony aloha tsorona marina fa izy a ny mbola midetaka sy mampiasa vola de zay a ny mbola mahatonga amin'ny malagasy a tsisy samyteny fa za mahitsy ny fiteniko a raha manam-pahendrena kely tsilitsisy ianao andre matofoloha filoha amin'ny mapara filohan'ireo hoe mapara na IRK na IRD mialatsiny aminao raha matokolimansa fa amiko zany a miezan'ny tanora hoe isika rehetra miaraka amin'ny débile isika rehetra miaraka amin'ny ketrina sy ny sisa amiko le izy a efa izy rehetra sisa ary tsy manana pilier tsony izy manomana azy miaramila sisa sy reo fonctionnaire ampijaliana tsy samy grevy a satria mbola te andray vola ary indrindraindrindra le trosany lazainao teo a décaissement extérieur sisa ny ekinany nefa reo a tsy mitondra ninninona ho amin'ny vahoaka malagasy fa nandritra ny fahatongavany teny Ivato ihany koa ty filoha Andry Rajoelina ity a rehefa niverina avy any Frantsa de isan'izay nambarany teny a ny hoe isan'ny fanafarana sambo misa 20 hitondra PPN ho avy aty Madagasikara zavatra nresahany zay ary na de izy tena ny aza nefa de ny aiko hoe efa niakatra ny sarany fitaterana de politika ny fanafarana entana foana ve zany no asetrin' zao fitondram-panjakana zao aroso ny fitondram-panjakana manoloana ny fidangany vidim-piainana sy ny vidin'entana eto Madagasikara ahoana ny fahitanao an'izany paikady zany raha ianao manokana no ametrahana fantany sao le izy raha nabaviavako sambo afarana de entre mafia izy manao an'io ary karana ny akamaroany ambadika io zany a iverenao kely io satria reo karan'ireo a zay mitaky so-pirenena ho toediny eny amin'ny oktobra ity reo ange afaka entina any amin'ny ambasadiny tsirairay tsisy an'izany apatride zany eny eto e manana ny ambasadiny izy a entina any izy de asiny amen'ny ambasadiny zoany fa maninony tsika ny amin'ny zo azy a itsetsefany ny arena malagasy ary raha miverina am'ireo sambo reo ny sambo ngebe dehibe ny andranomasina any le offshore reny e mivarotra izy na solika ny entana rehetra fa io lazainy hoe anafatra PPN io nanao société mihitsy izy moa fantatrareo ngamba le hoe SPM iny anafatra vary anafatra PPN ozy ny fitenitsika azy mbola alatra be vavako vary indrindraindrindra ny tena teneniny amin'io le vary ane misy ny asa tany ambadimbadika tany tany Bangladesh Pakistan ny asa ny reny olon-dreny namboly reny nga iverina fa tsy mahay mamboly ny malagasy indray matofilo maninona tsy omena outil de production ny gasy azahoany mamelona amin'ny fianakaviany a mamokatra maninonareo manao bizina an'io
ain'ny malagasy io zay foto-tsakafon'ny malagasy ny vary anaovanareo fitediavam-bola fotsiny vola maloto en plus tsisy zay tsy malala fa ny anaovanareo an'io dia azahoanareo tombony ary ianao manokana ndre matofoloha dia ao anatin'izany maka tombony amin'io maninona tsy amenao asany voaka malagasy afaka miasa ny malagasy fa tsy kamo tsy manana herintsony izy esana de eo ianao mihebaeba hoe anafatra varitsika isambo roapolo tonga anao an'izao okare mba tsy tenitenenako foana de ajanony zany tsy zany ny ilain'ny malagasy mamokatra ny ilain'ny malagasy miasa ho an'ny tambariny ny ilain'ny malagasy fa ny tambary indray ary no potehanao totofanao diky zany fa tsy manana politika mazava ianao fa tonga eo ianao amin'ny alabato tonga eo ianao amin'ny alatra sy ny tranondainganao de manitsakitsaka mivoaka malagasy ka ampy zay Andriamatoa James Ratsima moa ny vahintsika ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao anareo zay mety zao vao manaraka anay ato anatin'ny fandarana ianao Andriamatoa James Ratsima dia malaza amin'ny fahitsianao fitenenana ary izay zao eto de zendana mihitsy zay sy namana lilira faralahy fa tsy nisaraka tamin'ireo mpitondra ankehitriny ireo karazana scandale marobe toy ny resaka bonbon sucette ny resaka écran plat ny resaka volamena telo amby fitopolo faingo 10 kilao ny fitondratena tsy mendrika ataona ministra sy olo-panjakana ambony izay mbola mitera resaka be hatramin'izao ny vava tsy ambina ny herisetra imasom-bahoaka nataona olom-boatendry na olom-boafidy ihany koa misy ny milaza hoe ny manodidina ny filoha ny olana sy ny sisa fa ho anao manokana Andriamatoa James Ratsima inona ny tena lesoko zao fitondrana zao mahatonga anazy ho tsikerain'ny olona lava tsy eny anivo ny resaka tambajotra sosialy sy ny serasera ihany fa amin'ny akapobeany mihitsy rehefa misy ny fanehoan-kevitra le filohanareo izy matsy anao teo manahirana tsy ampy solaitra izy aloha voalohany indrindra ndanare mianatra Andriamatoa filoha mamenatra ny zavatra ataonao ary miteny ianao mahitsy teny zaho tsy mba mamiolakolana ny alazaiko zay ho apoko faly izy tsara tsy faly izy tsara fa izao le izy Ramadou Clémence raha misy olona mbola mieritreritra fa havita zavatra io filoha io de diso lalan'izay tsy izay tsony izy ary miteny ianao hoe scandale be de be ny ao mamofady ao ny fangalarana ao ny rehetrarehetra ao ny fanodikononam-bola ampanjakana tsy volany fa vola mivoaka malagasy volanao volany zanakao volantsika menakavo ny hodikodinao de mbola mahita resaka hafa foana izy zany hoe ny olona miaraka mangalatra no miara-manao scandale miaraka aminy hitatsika monsieur rehetrarehetra reny betsaka mifantatro am'zareo eo ary misy miresaka amiko tsisy zay tsy malala nyreny hoe pobasy tany Ambatobe reny za manokana lazaiko mihitsy zany fa fantatro tsara io préfet io ary tsy nandainga izy nanotaniko mihitsy ary tena ny teny izy tena nisy zany profozy ary isaky misy zavatra ohatrandreny de manontany azy satria namako iny préfet iny de nanotaniko zany profosy tsy manana avion antsirany ohatrany sasany de zany izy tsy tenenako betsaka fa ny pobasiny izy fa efa nandramana nandramana ozy nalay aiza zao le basy tsy fantatro fa le scandale amseho ane de isan'andro ary mamorona dossier ho an'ny mpanohatra isan'andro ao anatin'izany ny président ny fédération football zay mensage ao anatin'izany marobe fantatro le président ny foot io fa naresy azy tamin'ny fifidanana de tsy tatiny naresan'le gouverneur anareo iny de tsy tatiny satria resy tamin'ny fifidanana ary izy milaza hoe nareo mpanohitra de resy lava ny tena marina de izy ny resy foana amin'ny zavatra ataony fa alatra tsisy afa-tsy alatra tsisy afa-tsy lainga fa nanavoaka malagasy
Mifamatitra amin'izay mihitsy ilay fanontaniako manaraka professeur hoe tena mampalaza ratsy be an'ity fitondrana ity ihany koa ilay resaka tsy fanajana ny demokrasia raha vao misy olona tsy mitovy hevitra na mifanohitra hevitra aminao dia efa tsy omena sehatra malalaka ahafahana maneho an'izany hevitra izany. Fantatsika miariary ohatra ny resaka ainao manjerim-panjakana ange ka tsy misy mihitsy avy any amin'ny antoko-panohatra mahazo sehatra ao anatin'izany na dia ataontsika hoe minitra vitsy aza dia hoe azontsika adika ve zany hoe endrika fahatahorana ny mpanohatra sy fahatahorana ihany koa amin'ny fiatrehana fifidianana ve zany fihetsika ataondrareo amin'izany satria tena hoe giazana mihitsy tsy aneho hevitra raha vao manana hevitra tsy mifanindran-dalana amin'izay mety ho fijeriny sy fahitany azy. Nareo eto amin'ny MBS ange dia anisan'ny victime amin'io naninona nitsoahana tamin'ny satellite ireny ny MBS sy ny Star Times sy maromaro misy dikan'ireny ary izy rery ny afaka miteny ao amin'ny ena manjerim-panjakana dia alao anazy eo tsy maninona ataovy izay ataony eo fa ny olona afaka miteny foana fa ny zavatra tena atahorany dia ny fanozongozona anazy amin'ny sezany nefa n'io seza io tsy aritra io efa milaza aminareo fa na inona resaka ataony filoha io dia efa samy malala ny olona fa tranodainga ary tsisy matoky azy tsony. Fatahorana ve fatahorana mpanohitra ve tsy fatahorana tsony fa efa tena miororo hiala eo amin'ny sezana izy ary miara-miasa aminy sisa dia tsorika eto fa zareo mafia interne zany eo ny malagasy mafia miara-miasa aminy sy ny mafia externe reo olona tompony any velan'ireo sy lazaiko eto hoe reo karana rehetra miseho lohany eto zay mitady anjakazaka eto amin'ny firenetsika io ny tenenako an'le apatrida tokony mitady ny taniny any izy miverina any amin'ny taniny izy mangataka any amin'ny ambasadiny izy mazo fa maninona tsika ny amin'ny nationalité amin'ny malagasy azy fa mafia reo amiko fitondrana mafia any misy eto ka amiko na inona taony eo dia fantatra izao fa ampiasa vola ampiasa fampiororona amin'ny fitaovam-piadinana farany izy zay sisa ny heriny ananan'io efa lazaiko anao teo fa pilier telo sisa miaramila indrindra ny gendarmerie ny fonctionnaire matahotra ny voaroaka dia ny décaissement intérieur ny trosa alainy ho an'ny vahoaka amin'ny anarany vahoaka malagasy ndresahan'ny Ramatoa Clémence teo le hoe téléphérique ao anatin'izany io ary ny tena loza amin'le téléphérique an'io ane eto Antananarivo ary kilometra kely ihany ary amin'izay nanikenan'io na tsy nangataka an'io ary izy dia nomendry zareo io amatorany azy zany dia tsy takatra ny sainy akory ny antony dia tsotra frantsay ihany ianao ny entretien io izy miinstalle io vola miverina ny aminy io ary trosa babainy ny zanakao zany io resaka io Ramatoa Clémence sy Ramatoa Lily zao le izy raha ohatra tena tompontsoan'ny vahoaka io zavatra hafa ny nataony ny resaka 4 mois izy mbola zaniko io mbola resaka hafa aiza le herinaratra anovany an'izany zao ara dia le stavy tsy fakahitana ny rano tsy misy ny jiro tsy misy inona ihany ty lainga marivo tototra ataonao ty le lomasinina atao ohatrany hoe lomasinina iny vao maika loza tsisy mandeha reny poubelle reny toraky ny nanafarana ny vidanana an'le hoe Airbus 340 reny za no nitabataba voalohany indrindra tamin'ireny hoe poubelle ny Afrika centrale nga Madagasikara no Australie nga Madagasikara novanao azy horesantsika eo makasika ny airmady rehefa aveo andry matotra misaratsy ma iverenako kely ny teninao teo resaka fampiororona dia mbola mampaiky ny maro ihany koa amin'izao fitondrana misy ankehitriny izao le hoe valifaty politika fantatra mantsy zany amin'izao fotoana iresantsika izao fa misy mpikambana amin'ny antoko sy olona akaiky ny fitondrana HVM no mbola giazana any amponja amin'izao fotoana izao eny fa na dia miparitaka aza ny vaovao etseroa fa hoe stody sy fahasalamana lalina izy ireo ahoana ny mety ho fahitanao ny be marenina ataon'ny fitondrana misy ankehitriny manoloana an'ireny trangy ireny mety misy afatra tiany ampitaina ve manokana manoloana an'izay eo anatrehan'izany hoe ho an'ireo izay tsy mitovy aminy mety ho ao anatiny tena mariny zany ny zavatra ampitainy amin'ireny resaka tiany ampitaina amin'izany ange ny afatra lefany amin'izany dia hoe tsy sarotra amiko managadra anareo behivavy ireo tsy sarotra amiko
ny mamoritra anareo na ara-pitovam-piadiana na ara-bola satria io volo io foana ny tanjaka asehosehoany ary vola alatra nifan'le izy resaka mafiao io de zao mpanao gazety kadraina ny olombotendry rahonana anisany ianao ramadoko lemansa fantatro hoe firy zay ny plainte natao taminao ary ny olo loatra nyreny amiko de alao zava nyresaka fa olona tsisy sainy olona maivandoha tsy malala mieritreritra amin'ny fiainany arina sy ny taranany voalavo ny filazako an'ireny manao politika mboalavo ary ny tena marina ary tsy samiatrika akory eny reny fa olona ny ampanoviny an'le plainte olona ny ataony an'izao de izy hoe madio izy any tsy malala fa be ny tanàna manentsika anao izy any tsy malala fa ndre matofoloanareo io no manao an'io rehetrarehetra io mibaiko hoe gadrao sy indrindrindrindra le anabavy kely voafitaka milalina zay resaka be ny momba azy fantatro tsara mihitsy ny misitry ny serasera io anisan'ny namako izy io fa no ny tatorina nahita hoe inona ary nanoratra taminy ary hoe ajanono io lalatina fanenenanao io anatra aho mampinamana elabe fa manompoko zao de tsy mpinamana tontsika ary tena tsy mety ny zavatra tony de mazava ny teniko raha mbola azo atao tsara mibebaka amin'ny voaka malagasy tsara mifona amin'ny eloko atao fa ny zavatra ataonareo io ane ka isy valiny ny olona vononareo any amponjinge ka hivaly sy anody anareo ary za eto de miteny mazava araka ny fitenitsika hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina amiko za tsy fombako ny manozina fa rehefa sanatry misy aina fo eo de tanako ho tompona ndraikitra feno io fitondrana io miresaka an'izay raha mato ministry ny serasera zay indrindra de tena mifanozo am'izay ny fanontaniako manaraka hoe tena mahabe resaka ihany koa ny fitsabahany eo anivon'ny ministera ny serasera amin'ny fifidianana ireo mpikambana eo anivony ho lavitry ny mpanao gazety am'izao fotoan'izao Andriamatoa James Ratsima ahoana no fomba handraisanao an'izany hoe enao moa teo ny teny mpinamana mifanakaiky ianareo sy ny sisa fa de zay ny zava-misy mijabaka izy ao anatin'ilay fifidianana ny ho lavitry ny mpanao gazety ny fisy marina mihitsy zany anisan'ny tolona izy amin'ny fahafahan'ny mpanao gazety nefa zao ny zavatra ataony io ny tenenako azy hoe tsy malala menatra ve enao amin'ireny zavatra ataonao reny ajanono azy zany fa ny olona moa rehefa tapohany vola finga mihefitra ozy ny fitenenantsika malagasy de manaonao foana voavidy vola milaza azy izy fa demokraty ny filoha io zany demokraty zany eny tsy resaka vava fotsiny ny atao hoe demokrasia fa manaiky ny mpanohatra miady hevitra amin'ny asamblea anankiroa miady hevitra ny mpanohatra fa tsy vitany hoe afaka miteny de zay ny atao hoe demokraty ary le fanehoany fikevitra ataony amin'ny mpanao gazety io fa neriterena ny tena marina na eno ary hoe tamin'izy ho tonga tao amin'ny TVM atao de nitsoahany daholo zay tsy mitovitovy aminy afafa ane zany rasisme ane zany fa navakavaham-bolo-koditra ane zany fanaovana amin'ny malagasy tsy fitovy tsaranga amin'ny malagasy ane zany de izy ny anaiky an'izany mety ve zany fa ny amiko rehefa manao an'izay vandana de karo izy fitenenantsika malagasy ka na inona atao amintsika malagasy mazava rehefa vandana de kary ary na inona ataony efa raiky tapisaka aminy zany zao tapitra malala ny zavatra nataony sy ny zavatra teritery ataony ny olona sary ane namany nandanako teny amin'ny 13 mai anisan'ny natao hoe fitomena-da zay tam'izay ao anatin'izany le olona mbola migadra atahorana ho faty any amin'ny aniny io fitomena-da zay natao hoe atteinte à la sûreté de l'État tazomina atao mitobo raha tsy mandava atao zay zany efa namany tao anatin'izany fidèle razarapiera zay namany tena akaiky io fa tsy mahalala namana tsory izy rehefa vokovola
le pouvoir change l'homme moa izy izy ny fiteny marina mihitsy zany. ia fa ny vaovao ny zavatra resana moa ato anatin'ny fandarina Sahia Lasa Izao dia saika ireo vaovao mafana andro matoa Saratsima vaovao malaza tatoato ihany koa ireo fitakiana Sesilany izay ataon'ireo mpandrara sy mpampianatra mpikaroka ao anivon'ny université an'ny Fianaratsoa eo ihany koa ireo orinasa mpanamboatra lalana izay atreto aloha raha ny vaovao farany mbola tsy nisitraka ny vola izay atao hoe trosa mihitsy ananany amin'ny fanjakana malagasy hatramin'izao misy ny maro hafa ihany koa saika fahita eto amintsika ihany koa ny hoe raha tsy mitaky tsy mahazo zay zany no sarita ary voamaly no maly nisy an'ireo le piasa miasa eny anivon'ny CTC izay raha tsy nanao fitakiana sy nanao nanambana ny anao rody be makeny amin'ny ministèran'ny fahasalamana dia tsy mba nisitraka an'izany vola izay zoan'izy ireo izany inona no mety mahatonga ny renitrangy renitra ny fahitanao azy manokana Andriamatoa Saratsima tsy manam-bola ve ny fanjakana raha tonga dia itsiko le fanontaniana marina zany fanjakana efa récession io tsy manam-bola mihitsy io fa mioeraoera araka ny fiteniny sisa izy mitady anao hoe filazany azy moa hoe fonds souverain resaka mafiana ireny alao zava ny resakitsika dikan'le izy hoe fonds souverain dia fanadiovam-bola vola maloto ary izy tsy manam-bola tsony ny teniko taminao teo Ramatoa Clémence dia ny olona miara-miasa aminy sisa hoa mafiasa sisa manodidina azy ary miara-miasa amin'ny akaiky zavatra tena tanjony amin'io hoe tsy andoha karama io inona ny tsy andoavan'ny karama inona ny tsy nandoavan'ny bourse ny mpianatra vonoina ny tofirana ho faty mihitsy le mpianatra ary raha resaka fampianarana io dia anisan'ny ala heliko any amin'ny tokotaniko izy milalao an'io zany fampianarana zany amatonana ny miaina tamin'izany ary mampalahelo ny fanapotehana fanabiazana eto amin'ny firenena potehana firenena rehefa potehanao ny fampianarana dia potehanao zany le firenena zavatra tsotra satria ireo no avy ny taranaka ireo no avy ny firenena dia potehanao inona sisa zany ny andrasanao satria anao ve tsy maininina dia potehanao sasany tsy hay ohatranao tsy mety zany ireo tanora ireo no avy ny firenena matoa ny olona mitaky lazaiko anankiray ny lalana ny lalovako ianao dia tsotra ny lalana mankany Diego iny lazaina fa namboarina tena sahako milaza aminao fa na ray metatra raha tsisy namboarina any ary ny zavatra etanao dia takelaka eny amin'ny arabe hoe avoainy karamanay ny any Diego efa amataona ny 2017 hatramin'izao mbola tsy nahazo karama ny profy ary betsaka no mitaky potehana ny orinasa rehetrarehetra tany potika daholo ny fiainan'ny malagasy potika mihitsy na ny tantsaha malagasy ary amin'ny insécurité miseho eto amintsika tsisy zavatra mitomona tsisy zavatra voafe zany mahatonga aminao miteny hoe na ny mpandrara malagasy potehana asiana mandohetra ny karana nefa avely libaliba amin'ny fananana malagasy ny karana nefa tompo ny économie malagasy tsika nge tsy manana ninina ntsony amin'izao ary ny teniko tanao tao hoe raha tialy eo tena te ho afaka tsika malagasy tsika tsy olon-dresy fa voatsindry ny basy sy ny tafondriny dia miteny aminao fa nyrazam-be atsika ny ady ho amin'ny fahafahana betsaka ny firenena afaka tsy fantatro hoe inona no atahoran'ny malagasy miaramila 570 izay mbola mibodiny tantsika ia fa anisany nampiakapeo ihany koa reo mpiasa teo anivon'ny compagnie pitaterana Air Madagasikara zareo manokana moa zany dia tena hoe mitaraina manoloana ny faharavan'ity compagnie pitaterana ity ararotina be ny fandalovanao eto professeur hoe raha enao avy dia efa taniko aminao fanontaniana hoe inona ny tokony ho ataon'izao fanjakan'izao ahafahana manarina indray an'ity compagnie ity satria dia zany ny fitarainana izay eno sy voaray avy eo anivon'ireo mpiasa ny Air Madagasikara lizy ange tsy hoe le efa maty ange le Air Madagasikara efa mivonoana akitsy rano zao tena marina ATR ray sisa ny aeroplantsika ny afaka manidina tamin'ny taken'io ho azany teny voalohany indrindran'io fa nenjehana tsy fantatro tsony zay tsy natao nanentsika daholo rehetrarehetra io ary lazaina mihitsy hoe rasista ary zany ray hono ny rasista
nefa za miaro ny tanindrazako a miaro ny compagnie ery Madagasikara zay fleuron filazantsika azy a taloha fa amin'izao fotoana zao a ataon'ny olona fimezana ny ery Madagasikara mipiasa ny ery Madagasikara efa 4 volana tsy naraika rano de zereo reny scandale nisy tao amin'ny ACM reny ampidirina any amponja de avoaka de atao an'izao inona ary ty fitondrana ty fitondrana demony fitondrana jiolahy zany no eto ka raha mindresaka ny ery Madagasikara fotsiny tsika anenenandreo zavatra eo fa na inona ataony a tena milaza aminareo a tsy maintsy ho afaka Madagasikara tsy ireo frantsay ireo a ny tsy afaka atsika na anao inona mamoron'indina na zavatra ataony ange tsisy légal da tsisy base juridique fa itsika fotsiny a foloatsika no tsy sahatra am'izay inona tsy androanandreo amin'ny tanitsika eo ny tena aloha zary a de misy légionnaire malagasy apetrany eo amin'nositsika eo zany ny fomban'ireo zany ny ataoko hoe any anaty ADN-ndreo frantsay ireo mihitsy anie ny manandevo ny vahoaky ny olona ny coloniser rehetra nefa izy tena mazava le teny keo hoe crime contre l'humanité ny ataony Madagasikara tompoko amin'ny lalàna iraisam-pirenena de tsotra une et indivisible Madagasikara tanindrazany iray a tsy azo sarasarana inona mbola tsy aneketsika an'izao zavatra miseho zao ka de manainga atsika malagasy a ifo tsy rariny ntsony zao hita mihitsy ianao hoe ny mpanorona n'ilay manda tehezany tena tia tanindrazana ho an'ny fahafahana andriamatotra misaratsima na mora zany raha dika amin'ny teny français de hoe front patriotique malagasy pour la libération efa natsidika oto ihany fa tiako amafisina hoe ahoana ary zany no ahafahana manafaka na hoe milibere an'ireo vahoaka malagasy a ao anatin'izao fahasahiranana sy olana samihafa ara-tsosialy ara-toekarena izay mianjady amin'izao ianao teo ny teny mantsy hoe tsika de voatsindry ny basy sy ny tafondro amin'izao fotoana zao farany teo zao raha tsy teny fotsiny tsika ka ohatra de ny resaka tsy fandripahalemana indray koa no tena mirongatra be a any ambanivohitra efa tsy resana ntsony fa ny eto andrenivohitra ihany koa nahazo vahana be a tao anatin'izay andro vitsivitsy ray manompoka tena hafahafa le rifitry iainan'ny malagasy potika amin'ny firenena tsy mananasa ny tanora zay ny antony voalohany inona ny tsy amezana ho asa ny tanora mba tsy azahoany mangalatra sy mamon'olona ny mahatonga an'io anie de ny teny teo avy amin'ndrareo mpitondra ihany anie mahatonga an'io inona ny nataony a nanaovana ny relance économique ho an'ny vahoaka malagasy d'après an'ireny hoe ameana-pahasalamany ireny ny zavatra tokony atao voalohany a de namelona ny orinasa kely malagasy a ny PMI sy ny PME tsy nataony zany any nefa ny tena tompony Madagasikara afaka nanavitra ny firenena malagasy ny momba ny tsy fandripahalemana de iainantsika rehetrarehetra zao isan'andro a mahazo telefônina avy any Ambohidratrimo avy any manodidina eto Antananarivo fotsiny a misy dalo aty aminay prof ahoana ny ataonay misy an'izao aty de tena mampalahelo a fa potika ny vahoaka malagasy ary ny filoany responsable an'izany io fitondrana io a ny responsable voalohany premier responsable tsy mavita izy zany tsy makarakara ny vahoaka izy zany nefa midedadedaka hoe tsindram-bola tsy anao an'izao ny mbola ny vahoaka ihany ny asianao mibaby ny trosanao sy ny mafianao tsy mety zany ary ny tsy fandripahalemana io efa elange fa iverenako kely fotsiny momba ny ery Madagasikara nananatra tamin'ny ery Madagasikara zao mivokany raha mahita io nananatra fanotovana tambary nidina teny mpiry zahay a sy ny anabavy Carleta Marsona teny Ambohitra Manjaka nanafatra hoe aza manaonao foana ohatran'io reny ny vokany tsy zavatra iny ihany a fa be ny anatra natao satria tsy tianandratsy a satria ny firenena malagasy de any malagasy rehetra fa tsy anazy rehetra maninona viraviraina ohatran'io ny vahoaka malagasy io mahatonga amin'ny teny aminao Ramatoko Clémence hoe a efa tsy azo leferina ntsony zao zavatra zao tsy azo leferina ntsony ny zavatra ataon'ny fitondrana io amin'ny vahoaka malagasy de mbola manonteny ihany a inona ara tsy mbola mampietsika atsika malagasy voan'inona tsika nampinanina inona tsika fa de maninona tsika manaiky a olona ray ohatran'io maniratsiranao manitsakitsaka ny zanakao
ny taranakao araky ny teniko tao hoe a ny teleférika an'izany eny eo a trosy ho an'ny taranakao ho an'ny taranaka malagasy ary ny vola raisiny amin'io a efa nakany volo io tany za milaza aminao fa tsy manaonaonao foana izy a fa resaka volo io hoe matony nanaiky ammeany io ny frantsay a ao ambadika io misy akoro hafahafa ya ankasitrahana feno professeur James Ratsima tena fifaliana lehibe ary voninahitra ao anay miravavy ihany koa moa no nandray anao tato anatin'ny fandaharana voaresaka avokoa angamba ny tena tianao resana fa aloha mena fitenenana ihany amaranantsika ny fiarahana mety everiko fa tena misy hafatra mafonja manokana izay tianao ampitaina amin'ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny MPS moa zany na miaino amin'ny onjam-peo na ny manaraka amin'ny tambazotra serasera dia amenanao ny fitenenana tompoko. Zany tena fahaloana sainareo amindravavy ary nylazaiko teo a fa ianareo andabavilanitra malagasy a ery miafina ho an'ny firenena raha tsy nisy ianareo a tsy ohatran'izao Madagasikara matombola misy samijoro a dia noho ianareo ary tsotra ny teniko a tsy ho lava teny amin'ny famaranana fa isika ne tsy afaka manao politika tsy mbola olona afaka Madagasikara mbola tsy maleo tena amin'ny malagasy matoa amin'ny teny hoe a miaramila 520 ve dia atahoran'ny malagasy 27 millions inona ny mahatonga an'izany satria mody manao hoe accord de défense izy fa ny zavatra teny atedaviny ao a dia ny arena malagasy a isasahana aminy dia zay a nitetiky filoha io fa tsisy anaiky an'izany eto a zao le izy Ramatolilia zanakao Ramatoa Clémence anisan'ny andevon'ireo raha mbola tsy mihetsika isika zay ny isaorako manokana anareo amindravavy samijoro fa engany ho maromaro vehivavy samijoro fa raha tsy misy anareo a nareo ny hery miafina hery matanjaka ekena amin'ny firenena ny tena teniteniko farany a dia ny politika raha vao tsy atao dia mampinana maloto aza manaiky tenenin'ny olona hoe zay tsy manao an'io tsy mampiditra na vary kapokany anaty volaninay laigny izy zany aza manao ne dia jereo ny anovan'ny olona anao e fa ny politika mahasarotra azy fotsiny eto amintsika dia vahiny ny manao politika eto amintsika fa sika tsy manao baiky ny tanterahan'izay filoha teo fa tsy indray matoa filoha Ravalomanana nasana roka ny frantsay teto ny sisa tsy mbola sa ary nampitehana magrosy ny sisa rehetrarehetra reny eny faleovatena amin'ny malagasy angeny teny tao ambadika ireny mantsy fa vokatra malagasy ho anareo vahoaka malagasy ny nanaovana an'ireny nefa tsy tsapanareo akory a fa ekina amin'ny faleovateny reny dia zao ny nanaovan'le tatorina azy ny dorana daholo natao an'izao rehetrarehetra zao okaretsika tompoko mba heritreritra ho avy ny fifidianana raha isy ny fifidianana fa za tsy matoky na ty taona 120 ty ary a mbola tsy ariva ny andro mbola tsy vita foka tsy dedadedaka amin'io fa za milaza fa raha izao no mitohy tsy ho ela ntsony ny fitondrana io dia rava miongana tanteraka ary tsy ho ela io raha zao fitondrana taon'izao sy lainga lava tsy mitsahatra mandainga tsy mitsahatra mamitaka dia mino fa après aorinan'izao fanasanareo ndroa amin'ny ravavy zao mbola isy toeny matoky fa tsy hijanonareo mampirisika anareo mihitsy ary hoe toizo fa mila anareo Madagasikara sotra indrindra tompoko afatra mafonja izay namarana ny professeur James Ratsima izay ny fandarantsika zay teny faran'izay ihany koa no hoe tsika mamarina ny fandarana angamba namana lilira faralahy teny fisaorana kely fotsiny no atsika rehetra izay nahitra nanaraka anay tao anatin'ny ity fandarana ity teo amin'ny adin'ray latsaka kely teo ny fotoanatsika androany isaorana be deabe ianareo manaraka amin'ny fahitalavitra na amin'ny tambajotra na amin'ny onjam-peo ihany koa omeko ny namana lilira faralahy ny teny amaranana ny fandarana atreo ny fiarahana antenaiko fa tena nafinaritra anareo zay miravavy ara teto mofinaritra mihitsy tao anatin'ilay izy mametraka ny mandram-pionao amin'ny herin'ny an'ito izao indray ary tompoko lasy tompoko vavy